amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy Tompo aby Nazareta anao rapako no rehetra zay zay misy nareo manaraka na miaino zao fandarana izao zay anambarana ny tenin'Andriamanitra hitorina ny filazantsara indrindrany amin'ny manambarany amin'ny fihavian'i Jesôsy Kristy Tompo koa dia fahasahoan'Andriamanitra amintsika rehetra ary tanteraka amintsika ampiasany ary satria moa ny tenin'Andriamanitra no dinina dia hivavakintsika saotranao zahay Andriamanitra fa no fahasahoanao sy famindram-ponao dia tanteraka zao fotoan'izao dia manateny zay fa mino saina faindrena falana ary azona mitosy manambara zao havatry zao ka dia anao ndera manao saotra anao voninahitra Andriamanitra ary amin'ny anaranao Jesôsy Tompo naovako zavavako zany saotra Andriamanitra amen alleluia ry havana tsisy tsy manaiky ny akabiazan'ny olona fa ny baiboly dia tenin'Andriamanitra ary manambara ny hafatr'Andriamanitra omen'ny olona ankehitriny ary Jesôsy alohan'ny karanao ny an-dandra dia nilaza fa ho avy ndray izy haka ny olony ary araka ny tenin'ny baiboly amin'izao fotoan'izao dia mifona mivavaka tsy-tona ho an'ny olona mino izy mba ho betsaka ny azo famonjena sy fiainana koa misy ny famantarana raha divaky antsika ny Matio 4:20 dia misy fanambarana ny amin'ny evian'i Jesôsy eo ary tsara mba ho fantatra kosa zany voalaza amin'ny Matio 4:20 dia manomboka dininy fahaefatra ka janontsika hatramin'ny andininy faha-4:20 Matio 4:20 andiny efatra ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesôsy a Jesôsy namaly ka nanao taminy hoe hitandremo reo sisa mitaka anareo fa maro no ho avy amin'ny anarako anao hoe zao no Kristy maro no ho profitany ary kandrea ady sy filazana ady ianareo koa mitoaremo aza matahotra fa tsy maintsy tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany fa isy firenena hitsangana mily firenena fanjakana hitsangana mily fanjakana ary isy mosary sy orotany amin'ny tany samihafa eto antsika dia mahita ady any andafy moa dia misy ady mifamelimely ny olona tsy ady eran-tany akory fa olona mifamely tsy mifankahazo ary araky ny teny eto orotany ary isy mosary sy orotany amin'ny tany samihafa misy mosary mahazo ny olona ny Afrika any amin'ny toerana safany dia misy koa ny orotany fa zany rehetra zany dia fiandohan'ny fahoriana manambara fiandohan'ny fahoriana zany betsaka ny olona mintse ho avy marina ve zany Jesôsy zany tena tsy maintsy avy izy satria aminao famantarana izy ary zao mifanambarany ary dia hatana ho amin'ny fahoriana ianareo ka hovonoiny ary ho halan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako betsaka zany ny olona tsy tia ny anaran'i Jesôsy dia mankahala misy kosa nefa misy ary raha dinitsika ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny tininy 10 dia mety hoe ary amin'izany andro zany dia tafotoana ny maro ary fampimpanga sy fankahala izy ary isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro ary amin'izany andro zany dia ho tafotoana ny maro mifankahala miady mifanaratsy zany no ataon'ny olona satria tsy mifanaraka tsara amin'ny zavatra zay atao hoe amin'izao fiainana izao dia mifanaratsy mifankahala dia miady ary ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana hamitaka ny maro eto a Madagasikara dia misy milaza no Kristy tena mahavarina mihitsy le olo hoe izy ny Kristy ary be milaza hoe mpaminany ka anjarany mandinga fa zao sy nambaran'i Jesôsy tsy maintsy tanteraka tsy fantatra na ovina fa zao ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka maro ary noho ny abentsy fankatoavan-dalàna dia mangatsika ny fitiavany maro tsy mankatony lalàn'Andriamanitra ny didy folontsony akabiazan'ny olona raha mandinika ianareo araka ny tenin'Andriamanitra tsy
tsy miova ny didy folo ary raha mantanika tsara fa tsy miova tsy mididy folo kanefa de zao didy faefatra de hovan'ny olona ao nale didy faefatra mahatsiarova ny andro sabata na masina azy fa sabata ny abe andriamanitra ny andro fahafito ko aza manao raha kory anao am'zany na zanakao lana ny zanakao vavina kivavina na ankizy vavinao na ny vaizy tabaizy mavadinao zany zavatra volaza ny sabata nefa raha manaraka tsara ny tantara ny jiosy anao sy narera sabotsy ny sabata ny andro fahafito manay olona ny eran'zao tontolo zao fa ny andro voalohany de ny alahady ny andro fahafito sabotsy tsisy tsy manaiky an'izany no van'ny olona nefa ny andro fivavahana ankehitriny akabiazany satria nahoana ny andro alahady nitsangana Jesosy tamin'ny maty de zay ny mahatonga ny akabiazan'ny olona mitandra ny alahady kanefa matoa Jesosy nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ny alahady ny fiantombohan'ny asa raha nanomboka ny asa ny Andriamanitra de ny andro voalohany izy nanomboka ny asany de zay ny fandehany ary zay natonga Jesosy nitsangana tamaty tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro latsaka ny fanamasina ny andro voalohany ny herinandro satria nahoana fiatombohan'ny asa dia ny andro alahady nrotsaka ny fanamasina tamin'ny andro pentecoste ade tokony fantatry ny olona zany kanefa de ny ovan'ny olona hoe izy nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro alahady io ndray zany ny andro fivavahana tsy miteny an'izany mihitsy ao amin'ny baiboly raha mamaky ao amin'ny baiboly nareo de voalaza fa nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy fa mihina ny andro voalohany eo ny fiatombohan'ny asan'Andriamanitra de manomboka ny asa mandeha de tahaka io ny pentecoste nahoana ny fanamasina ny latsaka tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro satria ny fanamasina de hiasa ka de nitsangana tamin'ny latsaka ny fanamasina andro voalohany manomboka ny asa mandeha fitoriana ary zay ny tena antony fa tsy akory hoe ovana ao koa arangambonareo raha mandinika ao amin'ny baiboly mialatsy indrindra manazava an'izany fa ao amin'ny baiboly ao de misy biby lazaindriamanitra hoe tsy anina raha ohatrareo misy enina amby enimpolo de voatseboly izy manambara ny fihavian'i Jesosy mantsy ny Isaia enina amby enimpolo de raha voaketsika ny dimy ka hatramy fito amby folo de misy teny toy zao Isaia dimy amby folo andininy Isaia isina amby enimpolo andininy dimy amby folo ka hatramy fito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy fa indro avy eo avy amin'ny afo ary tahaka ny tadimoka lesiny mba hanao famalina mifatezera amin'ny rehetra sy mitenena mafy amin'ny lafo fa ny afo sy ny saba no entiny ave fandahatra ny nofo rehetra ary maro ny voaringany ave se manamasa sy manadoy ny tenany eo an-tambory manaraka ny refovoany ary mihinana ny hena kisosy ny zava-betaveta ary ntotozy de hiarako levona avokoa hoy ave ary ery amin'ny andininy eo mahita fa tsy azo hoanina tsy miteny Andriamanitra azo hoanina ndray ny kisoa fa tsy azo hoanina ary ho levona mihitsy manambarany amin'ny fihavian'i Jesosy ty eo amin'ny andininy roa amby roapolo sy telo amby roapolo de any amin'ny tany vaovao ny andro sabata hoe fa tahaka ny lanitra vao sy ny tany vaovao zay ataoko no ahatro anatrehako hoy ave de ho tahaka zany ny aretareo sy ny taranankareo ary isaky ny voaloam-bolona sisa sabata de nofo rehetra ekoko ny atrehako hoy ave isaky ny voaloam-bolona isaky ny voalohany amin'ny taona de ho avy ekoko ny atrehan'Andriamanitra daholo ny olona rehetrarehetra zany zany ny zavatra mitranga nefa ny olona tsy de mirarahany zany fa de aniverina fa ny ovana ny sabata efa azohanina daholo zava-padiny rehetra ao amin'ny baiboly tsy marina izay ary raha iverenatsika ny amin'ny hoe fiverenan'i Jesosy Matio efatra amby roapolo eo amin'ny andininy efatra ka hatramin'ny fahafito aloha vakitsika manao amin'ny anara Jesosy Jesosy namalika nanao hoe mitandrema fandrao isy amitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako hanao hoe Jesôsy Kristy ka misy no hoafitany misy olo milaza Kristy eto Madagasikara moa zao de fa misy milaza an'izany ary andre ady sy filazana ady any ady ho mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany raha maheno andreny ady any andafy any retsika tsy milaza akory hoe fa tonga amin'ny farany tsy milaza zany hoe ho avy de efa ho avy fa
manambara kosa zany kosa tarany ampibina andiny film fa isy firenena itsangana amely firenena isy fanjakana amely fanjakana ary isy mosary sy olotany amin'ny tany samy hafa. Ny andininy valo zany rehetra zany no fiandohan'ny fahoriana, misy fahoriana eran-tany ary miseho zany zavatra zany ary mahagaga atsika fa mahavariana fa tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora ny olona maninona lehilahy manambady vehivavy manambady vehivavy de tena mampalahelo fa tena manimba fiaina le olona zatra tsy tokony isy akory zany nefa de misy satria manambara fa antongotra ny andro fa tsika ny andininy fahasivy ka hatramin'ny 40 ary de atolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny ary ho halany firenena rehetra ianareo noho ny anarako ary amin'izany andro zany de ho tafitoina ny maro ary fampifanga sy fankahala amin'ny zavatra miseho amin'ny mitany tafitona ny akabiazan'ny olona de tafitona de fankahala araka zany tsiketo zany ary amin'izany andro zany de ho tafitona maro ny fampifanga sy fankahala ary isy mpaminany sandoka maro itsangana ka mitaka maro ary ony abe ny fankataovan-dalàna de mangatsika amin'ny fitiavany maro tsy de mankatolalàna loatra ny olona mangatsika amin'ny fitiavany maro mivavaka ny olona anakabiazan'ny olona de mivavaka raha eto Madagasikara ny resahana saingy me mangatsika amin'ny fitiavany maro ary indray ny teny indiny folo amin'ny anaran'i Jesôsy sy ny 40 fa zay mahatratra amin'ny farany ho vonjena ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity firenena tsara fanjakana ity fa volombelona amin'ny firenena rehetra de vao tonga ny farany etsika de mahita hoe zay mahatratra amin'ny farany vonjena ary ho tafitona ny maro zao ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity firenena fanjakana ity vao volombelona amin'ny firenena rehetra de ho tonga ny farany tsy maintsy toriana niakotry ny tenyandriamanitra mampalahelo araka ny resahako taminareo raha dinina zao le Isaia 9:20 iny de tsy nifoanan'andriamanitra akory tsy finanana kisoa sy ny zava-betaveta fa amin'ny andro farany de voalaza io nefa de lazainy olona fa rehefa nitsangana tamaty de novana betsaka ny zavatra novana de mihinany olona tahoana moa fa izay ny fandehany fa izay ny eken'ny olona ary vatsika indray ny andininy 10 ka hatramin'ny 20 manao hoe mianaratso koa raha hitanareo mitsangana eo amin'ny izay fitoerany masina ny fahavedavetan'ny fandravana izay nampalazaina ny Daniela mpaminany de reo tsany fa misy zany aoka ina zay mamaky zany tokony andiniky zany fa ahoany zany zany zavatra fahavedavetana zany io ny teny de aoka izay olona any ajody andokotra na hoany antendrombohitra ary zay tampotrano aoka tsy idina hakany ao an-tranony ary zay agnany nitsara aoka tsy hiverina haka ny lambany ity moa resaka fanenjena tamin'ny androny zanaky Israely tamin'ny andro talohatany akarakany an-danitra nisy fanenjena be eran-tany de nisy io ary efa vita moa zany zavatra zany de anjarantsika ny mandinika hoe ahoana ny fanenjena madinidinika ataon'ny arabo amin'ny kristiana sy nana fa tsy de reny akory fa le fanenjena eran-tany momba ny fivavahana kristiana mihitsy no resahana am'zany de toisatsika ihany teny ny anaran'i Jesôsy ny 9:20 ka hatramin'ny 20 ary lozany mampinonsy ny bevoka sy mpamonoana am'zany andro izany fa mivavaha nareo mba tsy ho amin'ny rinina no amin'ny andro sabata no andosiranareo fa am'zany zany de isy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy tahaka zay
nodininy zao tontolo ny andohany zao tontolo zao mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony raha tsy efa nafoeriny zany andro zany tsy nisy nofo no vonjena fa noho ny olom-boafidy de no afezina izany andro zany etsika raha mandinika tsara de tena nisy fahona be tam'zany andro zany eran-tany ary voalaza fa tantarandreo reny benay tam'izay nytantara taminay fa hatrany États-Unis hatrany Allemagne hatrany hatratia Madagasikara azy de nisy fanenjena ny olona de zao ny teny eo raha tsy efa nafoeziny zany andro zany de tsy nisy nofo vonjena fa noho ny olom-boafidy de nafoeziny zany andro zany nafoezin'Andriamanitra zany andro zany ny olom-boafidy satria be de be mihitsy nydrikana ary tam'izany nisiny fotoana hoe nandositra nakany États-Unis ny olona lasa nandositra nakany misy nandositra ny telo maro samihafa nyreny benay moa de nitantara mihitsy hoe tena mbola tsy nisy ohatry zany rankizy ozy fa tena loza anazara ny dadabe nareo de anisan'ny mbola tanora tam'izany de mba anisan'ny mba mandositra tozatsika ndratsika bakiteny Matio 4:20 ny 3:20 ka hatramin'ny 8:20 aminaran'i Jesosy 3:20 ka hatramin'ny 8:20 aminaran'i Jesosy koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka hanao famantarana lehibe sy fagagana ary azo atao na de ny olom-boafidy aza de hofitany tsara tsara zao fa misy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka ary ny tena mahabarenty zao manao fagagana be ny zavatra tsy hainy tsy hivory ny mpaminany sandoka de zao manangana ny maty io ny tsy hainy an'Andriamanitra mangana fa ny fagagana rehetra kosa vitany daholy fa ny manangana ny maty any ny tsy hainy tena manahirana le izy raha azo atao na de ny olom-boafidy aza de hofitany indro voalazako aminareo raha teo zany ary am'izany raha misy manao aminareo hoe indro ary any anefitra izy aza mankany ianareo indro ao amin'ny efitrano izy aza mino io mindinrapolo de manao hoe fa tahaka ny elatra avy any atsinanana ka trany andrefana de tahaka zany ny fihavian'ny zanak'olona fa izay itoeran'ny faty ihany koa ny itoeran'ny voromahery tsara tsara le fanambarany eto ary am'izany andro zany raha misy aminareo hoe indro ananefitra izy aza makany ianareo indro ao amin'ny efitrano izy aza mino fa tahaka ny hetra voana tsinanana ka otrany andrefana io tahaka zany ny fihavian'ny zanak'olona rehefa ho avy Jesosy dia tazavany andrefona drany atsinanana ny tselatra ny mahita azy dolo ny tany rehetrarehetra zay mampahagagana an'Andriamanitra boroboro ny tany resy lahatra ny zatra zao tontolo zao nefa ny zatra mitranga raha ohatsika zao magnety posatra vany atsinanana de tavatra andrefana de amin'ny toerana anakiray ihany fa ny toera sasany maizina fa am'izay andro zay boroboro ny tany maneo ny asany sy ny voninahiny Andriamanitra ka rehefa ho avy Jesosy mahita dolo ny tany rehetrarehetrarehetra boroboro ny tany tsisy maizina fa mazava dolo ny tany rehetra de mahita ny Jesosy eny amin'ny rahon'ny lanitra ny rehetra de maneraka ny anjery ny erany zao tontolo zao izy aka ny olony ary am'izany fotoana zany atsangana ny maty nareo zay matory ao mivovoka de mivotrovotra ny tany de misokatra amin'ny fasana de mivoaka le olona zay zanak'Andriamanitra ao am-pasana de ovana tsy mety maty itsenan'i Jesosy ny rahon'ny lanitra fa ny zavatra lehibe tena resany eto zao mahagaga hoe nahoana ny tsisy maiziny tany amin'ny fotoana io mahita dolo ny tany rehetra Jesosy nefa tokana miaraka amin'ireo anjely zany tsy atakaran'ny olona ny fahaizan'Andriamanitra n'Andriamanitra zao
tazana ny olona de mahita an' Jesosy izy nefa rery miaraka amindreo anjelina de mahita daholo ny tany rehetra zatra tsy taratry ny sainy zany fahagagana zay ataon'Andriamanitra zany famantana zay aseon'Andriamanitra amin'ny olony zany am'izay fotoana zay ravana mahavarina resaka taminareo teo hoe misy olona tsy akabiazan'ny kristianina tsy manangana maty zay de efa nahita raha isaina zany ny olona maty nitsangana tamin'ny maty de efa misy eo amin'ny 1.2 lo hitanay roa mpiara-miangona fa ny sisa ty ibelany ny mpitandrina rabena solo renay Jean Paul mpiara-miangona aminay nalefa tany fianaratsosy tsy romandidy tany tsy romandidy misy dokotera tany dokotera vavy diezao zavatra nitranga gaga le dokotera mifagagana zay aseon'Andriamanitra fa ny tena nahagaga zao le maty le azakely 10 taona 12 taona le izy de tsy tatsony zay atao fa tompo tandro rabena solorena Jean Paul nandroka amin'ny fanahy fampatesana nandoka ny ranahy amin'ny fampatesana de jereny zareo atao tsy mihetsika le faty de le rainy zany le rainy le zaza zany nieritreritra hoe alefa mivatapaty am'izay fa alefa kanjo nahiratra am'izay le zaza mbola velonany mahiratra atena zavatra mahagaga voangina kankonga ngamba efa bolona zay na 5 volana zanaky ny rahalahy anankiray atao hoe Tsiory mpitandra izy io tany amin'ny fiangonana hafa fa lasa miara-miangona aminay ankehitriny maty le zanany kely tena nale zanany vavy kely angamba 5 taona na 1 taona izy iny tsy le renile zaza tomandry aiza zaniko rehefa miteraka vavy de maty foana ny zanako satria fa nanjanaka vavy rareo de maty misy zazalahy anankiray miandreo de maty io zaza io adiny roa le tompotrano de efa mijeran'le laky Tsiory tsy izy tsony satria fa nitsapainy ny olon-dehibe zany moa mahafantatra hoe maty ty olony ty afaka adiny roa nefa de eto ty ozy ny zanako aloha de nyraisiny de nandroka ny fanahy mpampatesana tamy anaran'i Jesosy izy nandroka ny fanahy mpampatesana tamy anaran'i Jesosy izy le raha matoreniny zany mitomany ery fa tsy tatsozy atao le tompotrano efa miandro fotsiny sisa afaka adiny roa taorinany tenenany ko nefa zany hoe adiny efatra zany raha diniana velona le zaza no ny anarany Jesosy no le anara rany Jesosy velona ary velany izy hatram'izao ary ny tena nahagaga zao lasa manam-pahaizana be any ampianarana ny ten'Andriamanitra tsy mivomaly mandrakizay marina io ary azo antoka ary etsika de mahita fa zao ho avy ny andro rehevian'i Jesosy hitsenany olona eny amin'ny rahon'ny lanitra ody hoy Jesosy amin'ny 9:20 amin'ny 1:30 amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Matthieu 4:20 ary raha vao afaka ny fahoriana am'izeo andro ireny masoandro amazinina ny volana tsy hazava mikitana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra hozongozonina ary am'izany andro zany dia ahita eny amin'ny lanitra ny famantarany zanak'olona ka dia hitomany firehetra ambony ary ahita zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahity eny amin'ny rahon'ny lanitra marany amin'ny fihavian'i Jesosy io fa ho avy Jesosy ary gaga ny olona mitogaga amina raha ny teny zay hoe na maty satria le dokotera de mahita fa tsy hoe de diso ary resy lahatra tanteraka zany dokotera vavy zany mivavatsy any fa rehefa nahita an'izany de gaga koa ary ny olona tamin'ny olatanany any de gaga ay tena mbola tsy miova amin'ny baiboly fa marina ry havana ten'Andriamanitra marina tenin'Andriamanitra io tsy efa tsy tenin'olona ary Andriamanitra manamaso manatanteraka azy fa samy Andriamanitra eo amintsika rehetra famantarana efa miseho efa ho avy Jesosy arantsika miomana betsaka ny olona mieritreritra ho isy ny fanenjehana tahaka ny tamin'ny androny Noa tahaka ny tamin'ny androny Lota
lamindreo namboatra sakafo netrarehetra tonga ny safodrano tonga ny potika Sodoma sy Gomora. Fa sahoan'Andriamanitra amintsika rehetra mba ho tanteraka antsika fikasany mandrakizay ny famindrampon'Andriamanitra. Amen. Sotranao zakay Andriamanitra ny famindramponao sy fahasaonao amin'ny zavatra izay nambara. Izay manambara ny amin'ny fihavianao Jesosy ary mananteny zay fa ho avy tokoa ianao ary amboary ny fona sy ny sainay mba hiomana. Efa hitanay ny famantarana fangaganana anisan'izany ny olona mitsangana amin'ny maty ka de mbola tanterahanao koa ny finoanay iomana ary anantena ny fihavianao Jesosy ka hitsena amin'ireo lanitra. De ho anao ny dery ho anao ny saotra na voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Dia manao veloma mafinaritra indray tompoko. Ny fahasoavan'Andriamanitra ane ho amintsika rehetra ary mba ho tanteraka amintsika fikasany. Ary mba hiomantsika fa tsy efa niteny Jesosy ho avy aho haka ny oloko. Ary ho avy izy hijanona ery amin'ny abakabaka de miandry ny olony eny foaziny amin'ny maty zay matory amin'ny vovoko ny tany zay zay maty zany zay azy fa ny sisa maty tsy mbola foaziny akory fa ao aoriany ndray vao foaziny. Ka de ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika rehetra mba teny amin'ny tangatsaka ny tenin'Andriamanitra ary mbola averika any ny didy folo tompoko tsy miova fa ny didy folo mbola eo ihany. Kanefa ny sasa milaza hoe nitsanga tamaty Jesosy de miova ny didy folo. Ho ny baiboly amin'ny Jakobo zay diso amin'ny ray aloha de meloko amin'izay rehetra ka de mahereza tompoko tatra ny farany fa ho avy Jesosy de mba ho tanteraka amintsika ny hitsena azy eny amin'ny raon'ny lanitra. Hoana amin'izany hoe fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy sy miaraka amin'Andriamanitra. De n'Andriamanitra ny voninahitra mandrakizay ny famindrampony. Amen.